Tsy tsitsiana arena sy tsy mahalavy-tany ny fitsaboana. Maro ny olona avy any amin'ny faritra no tonga mitsabo-tena amin'ireny antsoina hoe mpitaiza olona ireny na tsy manana ny fenitry ny hopitaly aza, manantena miracle. Mampizarazara ny hevitra ny fanontaniana ny zotra eto an-drenivohitra mila fandaminana goavana ny eny anivony ny samy mpitatitra. Avy any ivelany mpanao gazetiny RFI roa no maty notifirin'ny mpioky tany Maliny sabotsy lasa teo. Atezerana sy alahelo no nandraisan'ny RFI Fohibe ny vaovao olona 5 no efa voasambotra. Manasanao ary hanaraka ny andinindiny ny vaovao ny Cool TV sy ny Cool FM hatramin'ny farany. Trano-pilaminatsaina ve ianao? Nataonao mihitsy sy tolotry ny analogy trano misy jiro sy rano mafana, zaridaina ary tonga ny fiara amin'ny vidiny tena mirary. Misy efitra 3 na 4 arak'izay ilainao any an-dranomanilatra Tsirabe. Tarafin'ny sahady angeny ankantony rehefa ho fenonao fanaky rasa tanana no avinao. Tatsoa ny laharana 032 01 910 56 na midira ao amin'ny tranokala analogue.amg. Andao hiara-norina ny tanànantsika. Fleury, le vrai plaisir de beurre. Femmes, nous voulons être nous-mêmes, libres et respectées. Femmes, tour à tour fortes ou fragiles, nous aimons. Femmes, nous profitons de chaque instant de la vie. Softex, pour nous, est tellement nous. Tiwela. Faly miarabanao zay manaraka ny Cool FM sy ny Cool TV manasanao anaraka ny vaovao amin'ny ity atoandro ity hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny voka-pifidianana avy hatrany, vokatra avy amin'ny birao fandatsaham-bato miisa 870 sy 500 amin'izao fotoana izao no efa voambara ny voambera mahaleo tena amin'ny sarany fifidianana. Hita tamin'izany tapa-avitriny izay mahatratra hatramin'ny 220 francs sy 100 ka mitsinjara tahaka izao ny sambato. Mitarika hatrany aloha hatreto Jean-Louis Robinson amin'ny sambato 320 francs 720 isanjato e Rajonary Mampianina 520 francs 920 isanjato. Eo amin'ny laharana fahatelo no ahitana ny kandida azo Andrinanarivelo 6 francs 320 isanjato, Roland Ratsiraka 20 francs 920 isanjato. Manaraka azy ny kandida Camille Vital 9 francs 90 isanjato. Eo amin'ny vaovao momba ny fifidianana izay hatrany, tonga nanatitra ny tatra Savaranando teny amin'ny CES tamin'ny fanaraha-maso. Momba ny fifidianana moa nataony diaspora aty Afrika androany. Nambarany tamin'izany fa mitodika betsaka amin'ity androm-panjakana ity ny masony rehetra amin'izao fotoana izao. Ny tatra izay ahafahan'ny CES manapa-kevitra sy mahafantatra ny zava-misy mandritra ny fifidianana. Mbola ho velabelarina amin'ny vaovao hariva moa ny momba n'izay vaovao izay. Tranga mpiara-monina kosa indray miaramila mitondra ny grade sergent major iray no maty voatifitra ny dahalo teny Ambonjanaka ny sabotsy ifo alahady-teo. Nitondra pistolet automatique ireo dahalo 10 lahy ary nanafika trano miisa 7 teny amin'ny manodidina. Raha ny fantatra nanoratra n'ireo mpanao ratsy ity miaramila ity. Antony itifirana azy efa nandravarava tamin'ny toerana maro hafa kosa moa ireto dahalo ireto raha ny fantatra hatrany. Momba ny fahasalamana kosa indray na dia tsy malafy tany ary tsy tsitsiana arena aza ny fitsaboana sy fitadiavana fahasalamana. Ireo manana fijeram-bola atonony kosa ireo azo lazaina hoe sahirana mikarika izay mety eny anivon'ny toerana mpitaiza olona ireny. Ho an'ny toerana iray nantaninay teny Vato manodidina ny 70 isanjato ny ireo manana aretina ela voasitrana no avy any amin'ny faritany fanadajina.
mitady fahagagana na hoe manantena mirakla araka ny fitenin'ny tanora Tomasina Mahajanga Antsirabe Androy sy ny maro hafa avy amin'ny faritra maro ny ankamaroan'ny olona tonga mitsabo teny eto. Maro ny aretina hita, samy hafa ny fisehony, tokana kosa ny fitsaboana, otra sy rano. Eo amin'ny 3 herinandro zany zao tonga dia efa mba mihetsiketsika daholo zany dia ozatra atao hoe malemy avantana. Tarisaka teoria atao miroso zao zany mba efa fiovana hita. Tsy vitan'izany taloha? Tsy vitan'izany taloha. Misy amin'ireto olona ireto nefa tonga teto Antananarivo hatramin'ny volana maromaro. Misy kosa ireo vao herinandro na latsaka aza. Ho fanamaivanana ny fahasahiranana, nanangana ity antsony zareo hoe hôpitaly kely ity ny tovovavy iray izay malaza ho mpitsabo, andraisana maimaim-poana ireo avy lavitra. Hita aloha tsy dia mandany fa ny fanafodinao fotsiny izany no menaka sy ny tambavy. Izay ihany zao no hoe mba ialana vola fa sakafo moa dia hainao ihany matoa sakafonao dia ohatra ny sakafonao any an-trano ihany ny sakafonao aty. Tsy dia ohatra ny hoe tsy dia manahirana izany ilay izy. Maro ny fomba fitsaboana natoraly sy tsy mampiasa vokatra simika. Samy manana ny hanitra ho azy ireo mpitsabo izay re isaky ny kion-dalana. Ny fitantaran'ny olona efa nahazo fahasitranana kosa no mampitatra ny lazan'ireny mpitsabo ireny. Avy any Tamatavy izay. Tena nampatonga nareo hoe aty ka le izy narary dia hitany tamin'ny télé moa izy sady mivoaka tamin'ny gazety dia nandeha taty izay. Faherinandro mahery aho zao fa misy fiovana. Izany naheninao amin'ny zavatra ty? Olona no nanatoro ahy anakaty. Efa ela nizakana ny aretina mitaizazy avy ireo olona tonga ety, efa nanaraka fitsaboana medikaly, tsy manana vola be atotona amin'ny fandidiana na ny fanafody ka mizaha indray izay hevitra natoraly. Mifameno ireo fitsaboana ireo an'ny sasany. Misy amin'ireto olona ireto aza no mpiasan'ny hôpitaly avy any Tomasina ary tsy nanakana azy tsy izany mampety azy aty Andrenivohitra ny asany. Ity toerany ity anefa izay sady tsy hôpitaly no tsy trano ahofa, tsy misy mpitsabo na infirmier reto, nefa maro no milaza fa mahatoky izany. Ny tokona ary noravan'ireo mpitarika posy avy hatrany ny fefy natsangana anatin'ny fiantsonana natokana ho azy ireo ny sabotsy maraina lasa teo. Volaza fa hanorenana trano evy ivarotana ny tany ary misy mihitsy ny milaza fa namita amin'ny fikambanana mpivarotra antsona hoe Soatoavina. Ny lehibe ny tsena izay nanambarana nandritra ny fionan'ny rotota io sabotsy io ihany fa efa hatramin'ny volana Jolay 13 no efa tapaka ny filan-kevitry munisipaly nisy ny fanorenana fanadajina. Tsy azo nandaharana fa avy hatrany dia narodan'ireo mpitarika posy ny fefy natsanga nanaovana ny fanorenana. Tsy nanaiky hatramin'ny farany izy ireo. Fiantsonana efa natokana ho azy ireo nandritra ny fotoana ela ity toerana ity, manamora ny asa tao amin'ny fitaterana sy fitaomanentana ny toerana raha ny fanazavana nentin'izy ireo hatrany. Zareo omaly hariva zany dia nantsangana ny tonga dia nantsangana ny trano vita amin'iny. Hoe anaovana tsena hono le izy zany dia tonga dia natsangana tamin'iny le trano vy zareo ao amin'ny commune. Tsy nisy fampandrenesana io zavatra io fa tonga dia andro alina zany nametrahany an'le izy teo nefa tokony mba niteny izy. Ny isanay mpiasa eto aloha tena maro mihitsy n'izay satria tsy olona ray zany ny velomindreo fa ny olona nany amin'ny 67 ary angalan'ireo tanavy aty an-tsena daholo. Ireo mpivarotra ny toerana dia nanazava fa manampy azy ireo ny fisian'ny toerana fiantsonana io ary dia lafo ny karaman'ireo mpitaona noho ny tsy fahalaviran'ny toerana hitaomana ny entana. Posy be zao aho dia atao amina aketo. Dia raha ohatra ka ataon'ny trano dia iza nipetrahandreo pota aiza ny anoana an'le entanay izany. Tsisy. Aiza izy nipetraka. Aiza le entana, aiza le posy nipetraka izany. Tsy mety tery be ao, tsy mety. Raika izay fa zavatra aiza ny entanay no atao e. Tsy maintsy eo ihany na sorona. Raha lafo be le ry ambany ery dia tsy maintsy eo ihany. Taorin'izay anefa dia nirosona ka fanazavana fanampiny teny amin'ny braony lehibe ny tsena ireto mpitarika posy ireto niaraka tamin'ireo mpivarotra. Haritra ora iray ny fampidiniana ary tsy nisy anefa ny fanapahan-kevitra tapaka noho ny fiakaran'ny feo. Tapiveniana sareto amin'izao fotoan'izay nefa zay maheno zavatra zay amin'izao fotoan'izao fa olona privé olona mpanambola raha rehefa tsy commune tsy mita lalina an'io fa rehefa paratany commune izy dia mbo hialo tseny eto izay fatata izany ary tsy afiana aminay zavatra zany nefa ankehitriny nefa alavela fa commune manao ny zavatra io fa ny olona manao ny ary fatare daholo mihitsy fa zao le izy le sareto io raha zay rehefa miana place eny amin'ny arabe io tanyery eo nampilapidiry atao atsena no le toerana tany kelikely anao commune reo tanao commune reo nalailay satria mety toa vilony commune amakany
fa mampalaina anao zao zavatra satria olona privé manao ny tiany fa tsy ho fatsakana fitinenareo fatatra iny azay tsy miafina aminay fa olona fampiraraha privé manao ny zavatra io ahoana moa ny novidikiro no asava ny lehiben'ny tsena izay nanazava fa efa tapaka nandritra ny fivorin'ny filan-kevitra kominaly ny fanapahan-kevitra natanterahana ny asa ny tany izay tsy namidy velively tamin'ny fikambanana Soatoavina saingy izy ireo no manao ny fanamboarana sy miantoka ny lany rehetra ny komina trano no tompony fototra-fitrasa ary ny ofan'ny tsena no hanoherany ny vola lan'ny fikambanana. Ny association iny zany nahazo alalana natanteraka ny anangana n'le fototra-fitrasa dia efa voatsangana izy io dia ry zareo ihany mametraka an'le olona ao anatin'le tsena dia rehefa vita le réception zany hoe omen'le association commune le tsena dia ny commune izay amin'ny alalan'ny tsena nanosy be zany mitaky ny abonnement mensuel dia io zany misy moa le tenin'ny olona hoe amidy tsy amidy le izy fa hoe autofinancement izy zany système anatoroabe le izy. Ireo mpivarotra sy ireo mpitarika posy izay nanambara fa tsy anaiky ny fivarotana ny tany sy ny fangalana ny toerana izay efa natokana ho azy ireo raha nandritra ny fampidiniana nefa dia nanaiky ny hanomezana toerana solony ireto mpitarika posy sy ny mpivarotra dia ny antoerana raha ny fantatra dia io arivo io dia niverina nitondra sora-bavety indray ireo mpitarika posy sy ireo mpivarotra etsy Anosy-be. Eo amin'ny lafin'ny fitaterana kosa indray tsy mitovy hevitra ireo mpitatitra sy mpandeha momba ny fantarana zotra izay maro tatoato ary saika nampisolana tamin'ny mpitatitra moa izany mila fandrindrana ny fanaovana izany hoy ny mpitatitra ny katrika mikasika ny fantarana lalana ny mpitatitra eto Andrenivohitra ny sabotsy lasa teo hitady ny vahaolana fanadadiny Ildasinjo. Mila ho isam-bolana na isan-kerinandro mihitsy aza no arenesana fanitarana zotra ataon'ireo mpitatitra Andrenivohitra. Ho an'ny mpandeha vahaolana ny fisian'ny fiara fitateram-bahoaka iray mampitohy lalana sy tanàna maromaro satria miala amin'ny fandoavana saran-dalana maro izany mampiena ny vola mivoaka. Miala avy any Akadimboka makany Manakamendy dia miampita bus roa taloha fa zao lasa indray mandeha dia efa mety aminay. Inona le bus manao an'izay? 152 zao mandalo aminay Manakambahiny. Mitovy ihany vao mainka miteraka embouteillage ary raha tena maro. Fa satria nahoana hozy ianao? Miampita be le tomobile dia vao mainka mibahana le circulation. Le fanitarana lalana mety ka mety an'ny mpandeha mihitsy. Mety kosa aloha amin'izay tsisy ny embouteillage amin'ny eritreritro aloha. Etsakilan'izay mizara ny hevitry ny mpitatitra ao ireo mankasitraka izany satria manatsara ny fidiram-bola misy kosa nefa ireo manondro molotra mampikorotana ny samy mpitatitra ny fanitsahana ny faritra hiadidian'ny hafa. Ohatran'ny hoe be loatra ohatra ny isan'ny tomobile ao aminazy dia manitatra lalana izy manitatra ny asany. Tsy dia mety loatra raha amiko aloha le fanitsaka plate-bande satria ohatran'ny anay zay skota dia anankitelo zao no mandinika ny hoe tokony miady mihitsy zany zay mba tsy isian'ny coopérative hafa andehany amin'ny anay ihany. Ko manokana raha fahitako an'ilay fantarana lalana zany lasa misy ohatran'ny hoe alakibika tsy tiako tarehy hoe ry te hanitatra omena ry tsy te hanitatra tsy omena fa amiko manokana aloha zany rehefa hoe misy ny omena dia omena rehefa misy ny tsy omena dia ampitoviany io. Raha ny eritreritra anay aloha dia tsy mety mihitsy raha efa zotra efa misy manao no misy manitatra. Inona sosikevitra sosikevitra anay zany raha ny tena ohatranay manokana aloha amin'izay mpitatitra raha ny aminay no mandeha tokony tsy mety mihitsy le izy tokony mitady lalana vaovao izy. Maro ny zavatra mila alamina amin'ny sehatry ny fitaterana eto amintsika. Mampiantso fivoriam-be ireo avy amin'ny kooperativa mpitaterana Ambonivohitra andiniana ny fepetra tokony ho raisina. Tsara ny manitatra zotra fa mila fifandaminana aminay ato anatiny sy amin'ny ivelany ihany koa fifandiniana famakafakana miaraka izay tokony hatsara n'izany fanitarana izany. Izy indrindra no tsy ampy ny fifampandiniana sy ny famakafakana miaraka ny fanatsarana sy ny fanitarana indraindray manao fanitarana tsy ampiverana izahay. Raha hitantsika teny Ambohimankakely ireny manjary mitokana mpitatitra namana. Izay zany mila diniana akaiky sy jerena akaiky izay mahatsara izay fiaraha-miasa izay. Raha nitapaka nandritra io fivoriana natao io ho afaka hanokatra lalana vaovao avokoa ireo zotra rehetra ho fanomezana fahafaham-po ny mpanjifa. Takiana kosa ny fanaovana fanadihadiana mialoha na ny étude de marché.
Ho an'ity lafiny fitaterana ity maro ny lesika mbola mila arenina anatsarana ny tolotra omena ireo mpandeha. Isan'izany ny mikasika ny fanarahan-dalàna sy ny fenitra ho fanajana ny mpandeha. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, olona 5 no nosamborin'ny fitondrana malianina hatramin'ny omaly noho ny famononana afaty ny mpanao gazety ny RFI roa tany Kidal ny sabotsy hariva teo. Rehefa avy nanao interview ny mpitarika Touareg iray, ireo mpanao gazety ny RFI ireo dia nisy nakan-kerina ary hita afaty rotika ny bala tokony ho 10 kilometatra ny ala teo fanadihadiana. Ghislaine Dupont, 17 taona, Claude Ferland, 17 taona, efa nanakaiky ny fisotrondronono ireo mpanao gazety frantsay ao amin'ny onjam-peo RFI, nisy naka ankeriny sy novonoina avy hatrany, ny sabotsy alina farany teo tany Kidal. Efa nafindra ho Bamako hatramin'ny alina no fimangatsikan'izy ireo, ary amin'ny alatsinainy heriny raha aingana indrindra no ampitoina any Frantsa zany. Atezerana sy alahelo no nandraisan'ny ekipan'ny RFI an'ity vaovao ity. Ny mpanao gazetiny RFI izay efa indroa izao no lasibatry ny vondrona mpitampy adiana tato anatin'ny taona vitsivitsy farany. Ghislaine et Claude à Kidal, ils faisaient leur travail de journaliste. Nous ne savons pas évidemment pourquoi eux, pourquoi à ce moment-là. Une instruction est ouverte pour enlèvement, pour séquestration, pour assassinat en liaison avec une entreprise terroriste. Je viens de dire notre solidarité avec aux collègues qui ont été assassinés de manière odieuse. Et j'ai dit à l'équipe de RFI, aux autres équipes qui étaient là, qu'il fallait qu'ils continuent à faire leur métier. Parce que je pense que c'est ça qu'auraient souhaité ces journalistes aguerris qui ont été tués d'une façon odieuse. Finoan'olona ankitsirano sy feno abibina no nanjohan'ireo mpanao gazety roa ireo raha ny fanazavany ny mpitondra frantsay. Bala roa no nahafatin'ny iray ary 3 kosa ny an'ny iray. Teny amin'ny loha sy ny tratran'ireo bala ireo. Komando kely nandeha pick-up iray no nakankeriny azy ireo teo akaikin'ny tranon'ny lehiben'ny Touareg iray izay vao avy nataon'izy ireo interview. Efa mandray antanana ny fanadihadiana ny tafika frantsay izay manao ny opération Serval ho fampandritany any an-toerana ankehitriny. Mankasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany amin'ny valora indray ny fotoanantsika manaraka miaraka ny Andra Andriana Arsoa film tompoko.